Ny fizarana fahadimy amin'ny tantara mitondra ny lohateny hoe Ranomasim-Birjiny. Tantara nosoratan'ny Simone Menjanahary. Teo amin'ny lafiny teknika Ihaja Fister. mpandrindra sy mpanatotosa Simone Menjanahary. tantara no lalaovin'ireo ekipa mpilalao tantara rehetra eto amin'ny radio feony mania Ambositra. Manao ny papa? Fa avy aizy se no taraiky be toy izao. Eno fa taiza ianao Roberto Tsoroko aminareo mivady fa nandeha tany amin'ny Rina. Ha, fa ahoana? Nanadiady azy mikasika an'ity fitoriany ity ary papa. dia ahoana ozy izy? Nilaza izy fa marina hono. Dia tsy toy ny akoholary isan'ady ve se nandeha tany aminy na ny tany an'izany? Izany kosa aloha dia mba tsy tiako aminao Roberto Fa inona no tsy tiavany mama amin'izany? Ianao manao zavatra tsy miera aminay mivady io fa ino indray? Tena tsoroko aminareo mivady fa tena tsy milamina mihitsy ny saiko. Ka mipetra aloha se fa misy vaovao lehibe ambaranay aminao Roberto. So dia zavatra tsy dia manahoana koa izany ry papa ka. Ka efa hoe zava-dehibe ka inona indray ary? Mihaino indray ary ako. Tratra ny olona nanao herisera tamin'ny Rina. Ahoana tsara hoe ry papa Ka efa izany hoe tratra ka ino indray? Sa tsy mihaino ianao? Misaotra ry papa. Dia aiza izany olona izany ary firy? Rola izy no any ary efa nalefa nitazomina any amin'ny violon. Bon, tsara izany. Ary izao ihany dia andeha hiarahaba ny zalahany sady hampafantatra azy fa tsy mety ny nataony. Roberto Ahoana ry papa? mampitandrina ny sena efa fa sao nao zavatra tsy mety ihany efa eo ampilatanan'ny mpitandro filaminana ny raharaha. Ka ho hita eo izany ry papa fa aleo aloha zaho eny. Dia hoentiko izy roa lampiambina antsika. Roberto Ahoana ry maman? sao dia manao zavatra tsy voahevitra any ianao Zay fa lasa fantatro ny ataoko any ry maman. Dia inona izany no hevintsika amin'izao zava-misy izao? Ka mila miaona amin'ny Rina aloha izany sika. Tsy mba izy kosa ve no tokony hangataka fihaonana amintsika fa isika indray no andeha hanantona azy? Fa tianao ve ny tenin-janaka ao teo sy ny taratasy nasehony ianao fa efa vita divorce izy roa? Na izany kosa ve dia tsy mba tokony hisaotranao izy? Asako izany ary tsy voatery hisaotra mihitsy izy Ka inona izany no tokony atao Bon, atsoa izy aloha dia miaona aminy sika. Ao fa tao ary izany raha izany no hitanao fa mety. Oui, allô? Manao anio monsieur le commissaire? Ahoana tsara hoe? Ka mbola ao ve izy? Dia mba omeo kely ahy ry izy azafady amin'ny telefoninao io Ahoana ry papa? Finondray izany ataony se mamono olona izany? Fa anga moramora no nataony tamin'ny Rina ry papa. Eny hatramin'ny faharavan'ny tokantranoko azy. Fa na izany aza tsy manana zoikasy tanan'olona se fa efa any amin'ny tandro filaminana ny raharaha. Mbola aiza no anaovako an'ireo ry papa? Izao se dia miala tany ary mivirena mody. mandroso tompoko. Fa ny ovao nanomboka oviana indray moa izany fifandraisantsika izany Rina? Na zara mba gagako. Mandroso nareo mivady fa mba misangy anareo fotsiny aka. Ie, dia nandroso tokoa izahay Dia mahazo toerana Ary aiza daholo ny olona ngandry irery no ato? Mbola lasa nitsaina sady nisy zavatra nataony ihany mama dia izaho rery izao nitratranareo atoko. Dia manahoana aloha nareo no mianaka Salama tsara ny zazao kipindry ao. Ao izy aho izao hitanareo salama izao. Tsara izany sady mila mandami-tsaina tsara ianao anaka fa tsy manao be eritreritra loatra eo Inona aloha no azoko atao anareo
aza de misahirana ki fa izay koa ne tsy de ho ela loatra e. Ilaza aminao fotsiny izay fa efa tratra ilay olona nanao erisera taminao. Zany ve toko? Eny voangana eo izao Roberto no lasa nijery azy ihany. Misaotra anao Andriamanitra, noenonao ihany ny vavaka ity mpanompo mahantra anao. De izay no anton'izao dianay aty aminao izao e. Asa raha mba te hijery an'izany rain-janakindry izany ndry sa ahoana? Rain-janako ahoana re izy zany ry maman? Ka na tsy fidinao andry aza ny zavatra nataony de efa rain-janakindry izy? Eny e, marina izany. Angamba tompoko. Fa tsy maninona rehefa tsy mazoto ianao ka? Rehefa tonga angamba mama de lasa aminy aho de hita eo izay atao. Eny e, miankina amindry ihany izany. Fa na zany aza de misaotra era-poseran-tsainanareo mivady aho tamin'izay vitanareo rehetra tamiko. Tsy ho voavaliko fa Andriamanitra mahalosoa anareo. Na eo azy zany de tsaroa fa asako ny mitady ny olon-drasy toy ireny anaka. Saingy no ianao efa niraisinay toy ny zanakay de izay no tsy maintsy nanaovana izay fomba rehetra tratrarana azy ireo haingana de haingana. Misaotra tompoko. Fa rarotika ihany koa ny maheto anareo mivady. Voafafa tany amin'ny fitsarana ny fisoratanay sy Roberto. Efa nasehonanay ny taratasy ka. Fa tsy mahasakana kosa ny fifandraisana efa misy amintsika re zany anako. Misy olona mety hitady anareo mianaka angamba izany? Andraso hoe jereko. Tena dokotera ty. Mandroso ianao dokotera? Ay, misy vahiny ato aminareo. Manaja anao monsieur le gouverneur. Manahoana ianao? Dokotera iza moa fa tsy tadidiko. Dokotera Fely, izy ilay nitsabo teny amin'ny hopitaly. Ay, marina izany. Ka mandrosoa se fa izahay efa andeha. Satria mbola manaraka fitsaboana ato an-trano ve izany ianao? Ie, izy no manara-maso ny fahasalamako sy ny zaza ato an-kiboko. Tsara kosa izany a. Sady tena mbola tovolahy mihitsy izany dokotera mitsabo andry izany a. Aiza koa moa madame le gouverneur fa Ka tsy hoe ny fahatongavany se no andehananay fa efa vita ny resaka ny aonanay a. sao de mbola mitohy kosa aloha ny resakareo. Afaka miverina ane zaho manaraka e. Aza miverina izany fa efa andeha mihitsy izay ka. Izay fa de mirary soa ho andrikiry na miankina amindry ihany io na hijery azy indry na tsy hijery an'ilay rain-janakindry. Raha amiko aloha de tsara ny mba ahitanao azy ireo. Fa mbola misy anankiray tsy tratra any. Ary io no tena atonon-trotrika azy. Efa manao ny fanohizana ny fikaroana zahay. Mino aho fa tsy ela kosa izay de ho tratra. Ao fa hiaraka any izay sy mama rehefa tonga eo izy. Izay ary fa lasa zahay de veloma koa ianao dokotera. Mandra-piao nareo tompoko. Mandra-piao ndry? Tsy misy hafatra ho an'ny Roberto? Tsisy fa misaotra ry maman, veloma fotsiny hono e. Eny ary, izay fa lasa izay ary. Andao fa ateriko eny am-bavahady nareo. Vetivety a dokotera? Andao fa miandranao a. Mialatsiny fa tena tsy napoiziko tonga tapika ianao. Zaho aza ny tena mialatsiny aminao madame Rina. Nanelingelina ny resakareo. Tsy maninona izany. Inona ny azoko aroso anao? Izay misy eo atao fa asa de misahirana e. Andraso fa misy zava-pisotro fanajana vahiny manan-kaja izay ato. Fa iza koa vahiny manan-kaja? Ianao fa iza indray e? Mba halaliny iray izany a. Ka olona tsabo azy mbola nasitrana ny aretiko ve tsy ho ajaiko kosa e? Oh, ay, indray ny tsy hitako a. Ary aizany ianao? Efa tiany aka, jus papay ty. Ao ary, ho amin'ny fahasalamanao. Misaotra. Fa inona aloha nahatongavana izy amin'ny vady ireny raha tsy mahadiso? Nilaza tamiko zareo fa efa tratra any amin'ny polisy any hono ny anankiroa amin'ireo olona izay nanao herisitra tamiko. Zany ve? Tratra oviana hono ry zalahy? Izay indray no tsy fantatro a. Efa lasa nijery andry zareo any hono Roberto. Dada ndray zany a. Fa firy hono ry zalahy? Raha ny filazany teo dia toa hoe 3 fa ny anankiroa hono nefa voasambotra. Fa ilay anankiray tena doha hono mbola karoana. Fa ahoana koa ary zany le. Sao de mba hanahirana izany. De sanatra eo izy roa lahy ve zany ny voasambotra izany? Izahay telako moa izahay elaela tsy niaona. Nahantso telefona aza tao tsy ny fanaovana intsony. Tena mitady ararina angaza ny kiboko izany a.
ahoana moa no ataony Rinara sanatria ka fantany hoe izaho ilay mbola hosamborona? Tena gravy ihany ity a. Aleo rangaha mitady hevitra sao dia mibaradaka ka ho raisi-potsiny eto. Fa inona no mahalasa sainan'ny dokotera? Misy zavatra saiky ambarako anao amin'izao diako teo aminao izao, nefa mitady ho vahoatra indray aho mandreny vaovao izanyko. Fa inona no saika ambaranao amiko? Rina, Miaino anao a? tsy afeniko aminao fa tena latsa-pitiavana aminao anie izahay. Dokotera, sao dia... Tsy a, aza sakanana ho ilazana atao poko aho Rina. Eny fa tsampako tsy nampoizinao azy izany. Tianao aho Rina. Diso aho satria taona nararatra ny fahavoazanao. Nefa tsy haiko fa... Okizay dokotera, mila mandinika tsara na zana ianao. Zay vao mitory fity amiko anao ary zay koa vao amaly anao any na hoeny na ho tsia. Satria nahoana? Ainao tsara ny tantarako ary tia kiboko tia ny vavolombelona izany. Tsy te hanenina fanoteliny amin'ny tantaram-piainako aho. Rina, fantatro tsara tokoa ny tantaranao. Saingy izay tantara voasoratra ho anao izay no tiako tohizana. Ka iarahantsika manoratra tantara vaovao indray. Satria lasa mpanoratra ve mpitsabo? Tantara efa voasoratra niarahako taminao, nanasitrana anao. Tantara izay efa saika namarana amin'ny fiainako ka tsy tiako tohizana intsony. Ka ilay nanoratra azy niaraka taminao anie, efa namafa izany tao anatin'ilay boky firaketana niarahanareo fahiny. Manomboka eto dia hiaraka hamadika ny pejy isika. Anokatra pejy vaovao ho anao, ary ho aho indrindra io vavolombelon'ny tantaranao fahiny io. Saingy matokisa ianao fa ho raisiko vavolombelon'ny tena fitiavana marina izy, ary ho soratako tantara vaovao mirafitra ny fiainako sy ny fiainanao, indrindra ihany koa ampitondraiko ny anarako. Fa maninona kay mpanoratra sasany no lasa mampamelovelo ny fanahin'ny hafa, mamofo ny aingam-panahy ary mandona malefaka ny risoka anatin'ny fitiavan-tsita. Na izako aza mba mametra-panontaniana toy izany apetraka ao izany, fa mahatsapa ve ianao nefa no hoe ny tantara soratan'izy ireny matetika feno fihetseham-po ary mambabo ny hafa izay varim-bariana amin'ilay asa sorana? Ie, manaiky an'izany aho. Ka maninona ary sika raha hiangavy azy mba hanoratra tantara vaovao, fa tantara vaovao matotra amin'ny fitiavantsika, ary ity zaza ato akibonao ity dia hiangaviantsika aminy mba ho soratany hamatotra antsika. Eny, manaiky aho ary vonina hiangavy azy. Dokotera, Miaino anao a? matahotra? Matahotra inona Rina? Sao rehefa voasoratra tokoa ilay tantarantsika vaovao dia hamitaka ianao na hivadika aminao aho. Rehefa mifampatoky sy mifankatia isika dia tsy hisy ary ho foana izany. Raiso ary ny tanako fa marina izany. Raisiko tokoa ho fanamafisako izay voalaza rehetra teo, fa ny mampatahotra ahy na dia izany aza dia Fa inona indray mampatahotra anao e? arak'ilay voalaza monsieur le gouverneur teo. Ilay hoe rain-janako ve? Ahoana tokoa moa raha tonga ny fotoana ahafantarana fa ny zanany ilay ataontsika vavolombelona? Afaka matoky ahy ianao. Fa afaka matoky anao koa ve aho fa raha tonga ny fotoana hatongavana eto amin'ity tany ity dia tsy hivadika aminy ianao ka ilaza azy fa vavolombelona mpandainga izy. Sanatria izany Rina, arafitro aminy ianarako ary arakotro azy ny tenako rehetra mba ho fiaro azy. Sambatra loatra aho amin'izao oro izao mandresa ny tenao izany. Saingy asana izao ihany no isy an'izany. Mandrakizay tsy misy fetra no hitiavako anao raha manaiky ianao. Eny ary manaiky aho. Avelanao sy omenao alalana hanoroka anao hanaporofo izany ve amin'izao sekondra tsara indrindra izao? Manatona fa omeko malalaka ianao. Tena mama izany tonga an'izany. Tsy manina ve raha tratra neto a? Tsy manana namana koatra n'iny mamako iny anie aho e. Izany hoe efa nambaranao azy izany ny fisiko? Ho hitanao eo anie rehefa tonga izy e. Asa ianao raha mandinika fa ohatry ny hafahafa ny fihetsikirina sy ilay dokotera Feliny a? Ka na hafahafa aza moa inona no dirantsika amin'izany? Efa tsy vady ny zanaka ontsony izy. Na izany aza mba halasalasa ihany ny saiko. Izay etrehana no avy ny zanaka indray rehetriretina fa ny amin'iny kosa efa madio ny ranony tany. Sady aleo velezina mihitsy ny vy dia mbola mafana. Ka tokony hiresaka aminy isika. Nefa izy ity moa mbola tsy hita hoe aiza foana.
ka manina moa Ratsoa? Aleo marina ary Atsony. Papa, Fa mbola aiza foana sy? mbola ty amin'ilay olo tiako ary papa. Ka misy resaka tena tiana mivady arana amin'se, nefa se ty mbola tsy tonga ihany hatramin'izao. Fa tsy maintsy zao alina zao ve? Ka tsy maintsy andehanao misiony ary Roberto raha pitso e. Ka zaho anevo mba tonga ato ny mamany Julia dia mbola mba miresaka kely eto izay telo mianaka. Ny tena tsara aza dia entiny se aty miaraka amin'ny se aty izy mianaka, dia aty sika miresaka. Ampanaterina ry zareo rehefa avy miresaka sika. Ok papa, ao fa ho avy ary zahay e. Dia aza miandry alina be loatra e. Ahoana hono? Ho avy eo ry zareo ka. Dia ina zany no arosontsika ho andro zareo? Zany ve dia olany ataovy ao anatin'ny sakafontsika hariva fotsiny zareo dia vita e. Marina tokoa zany. Aleo ary anampikarakara ny sakafo ary aloha e. Mandehana ary fa ay jerijery vaovao eto ihany. Sao dia mba hanahirana eo amin'ny ray aman-dreninao zany Roberto a? Ka i papa mihitsy ene no niantso ao teo ry mamy e. Sady efa niona foana ane izay teto hoe fa tsy misy atahorany mamy zany. Dia ahoana zany ty rainao tsy eto ty? Rehefa mazoto fotsiny aloha mama dia iantso azy ary rehefa avy eo. Ka atsoy ary aloha izy dia ho hitantsika eo izay valiteniny e. Tsy ho alina be ve zany sika ry mama. Andao aloha fa rehefa avy any aho miantso any dada. Tena manahirana mihitsy ty raharaha tiraka izy a. Kay mama ihany io tsinona ko. Efa fantatry mama fa misy fivoriana tsy maintsy atrehan'ny dada ny Tomasina. Nefa dia resaka raharaham-pianakaviana ny manakarin-dray no meny mama lanja. Ka zany izy hoe raharaham-pianakavianako. Ka ny zanaka kosa aloha vao mifianakaviana ry mama. Na dada lasa an'izay aloha hitako tsy faly loatra. Andao ary fa aleo hijanona any zany e. Sady mino aho fa resaka efa milamina ny any. Aleo ary homana kely a dia mandeha sika. Ao ary fa sady misakafo sika no miresaka satria jeraina ihany koa ny mbola ivereninareo mianaka. Mahazotoanareo mianaka? Aza misalasala fa efa ho fianakaviana iray na isika e. Misaotra tompoko. Ka ny tena anton'izao fifanantonan'izao moa izay isaorana inareo mianaka, satria raha ny tena marina dia izahay no tokony hamonjy any. Nefa mbola misy mission tsy maintsy andehanako raha piso dia ialana tsiny raha nanafatra anareo izay. Tsy maninona izany tompoko fa mety daholo na taty aminareo na tany aminay. Ka tsy dia ataoko lava loatra ny resaka satria mandroso alina ihany koa ny andro. Fa ny tena antony dia ny mahakasika anareo roa. Efa niona ihany sika teto ary efa nisy resaka natsipin'i Roberto taminay mivady. Nikasika anao anaka ka ny fanontaniana tena apetraka aminao dia ny hoe tena sitraponao ve izao fiarana eo aminareo sy Roberto izao? Eny tompoko, tena fitiavana no iarahako aminy. Hitanao ihany mantsy ireny zava-nisy teo ireny. Mino aho fa tsy takona fenina aminao izany rehetrarehetra izany a? Efa tafaresaka ela be mikasika ny tantarany zareo izay sy Roberto ka. Ary efa nisy koa aza fiaonana teo aminay telo. Rina ve? Eny ry maman, efa niona izay tao aorian'iny divorce iny. Ka ny tena tiako lazana eto dia ny tsy mba hanaovanareo andranandrana amin'ity resaka fitiavana ity. Ankehitriny manko tsy dia misy fahamatorana loatra nareo tanora rehefa hiditra anaty fanambadiana. Tahitaitran-dehilahy anaty Facebook ihany na tahitaitram-behivavy dia manaiky. Nefa tsy misy fijirena toetra akory. Rehefa tonga any anatiny vao mahasapa fa tsy nety le izy dia misaraka na lasa manao tao fahatany. Dia zareo ireny ny efa ranondrina sy Roberto ireny tena nanahirana nge ireny e. Tena marina izany tompoko ary izahay eny somary nampisalasala amin'izao resaka fanaovantsika izao ry izy mivady e. Satria hitanareo ihany moa ny dadan'i Julia vao fidy teo iny dia lasa mandeha manao mission sy mamonjy fivoriana foana. Fa na izany aza moa dia efa niresaka ihany izay mikasika an'izy ity. Dia ahoana hoy izy? Tsy nametraka olana izy fa nampitandrina ny Julia fotsiny mba tsy ho toy ireny tantaran'ny Rina sy Roberto ireny. Ianao matsapa Roberto fa somary masika ary matotra amin'ny resaka fitiavana toy izao izy ka mba tsy hanimba ny fiara-miasa eo amin'ny papanao sy ny dadan'i Julia dia tokony hodiniana tsara aloha vao miroso. Tena marina mihitsy izany teninao izany madama. Ny asan'izy mirahalahy teo mifampiankina. Ny anankiray solombavam-bahoaka,
ny anankiray kosa governora tena mifampiankiny izany. amiko aloha tsy hiverina amin'ny tantara efa lasa fa ny arahana fantatra nefa tsy avy amiko ny fahadisoany. Ka rehefa samy volony sika dia iroso amin'ny fisehonany aminareo zay ry madama. Fa tsy maintsy miandry ny fahatongavany anefa sika vao afaka miroso a. Eny mazava be kosa zany fa oviana moa izy no miverina. Roa volana eo ny fivoriana trehany ihany fa raha tsy diso a mety afaka miverina izy amin'izay fotoana petratsika. Eny fa anjarako ny miresaka aminy fa iantso azy rehefa avy eo. Tsara kosa zany. Fa na izany aza dia mba feno famatorana reraka izy ny fitiavana ao tokantrano a. Tena marina anie ny tenin'ny papanareo teo iny aza dia taitaitra amin'ity Facebook ity. Raha tsy hainy mampiasa an'io dia aza mijery mihitsiny ary aza entina hijerena sarin-dehilahy na sarim-behivavy fotsiny aleo dia ajanona. Izany mihitsy anie ny mahatonga ny faharavan'ny fanambadiana maro amin'izao ka matoa mananatra izay ray aman-dreny dia mba tia hananareo zanaka ao amin'ny tsara. Matokisinareo fa hiezaka amin'ny fahamatorana izahay indrindra fa ny tenako. Bon, mazava izay fa dia miandry ny fotoana omenareo ary izay. Avy aty izay mianaka dia iantso ny rainy ka tokony efa ambarantsika azy koa anie izany ny fotoana eritreretantsika anaovana ny raharary papa sy maman Aleo aloha rehefa tafaresaka izy telo mianaka dia avy eo indray miantso azy. Miantso any dadany Julia? Dia amin'izay no andiniana miaraka amin'ny fotoana rehetrarehetra. Mety angamb'izay tompoko. Dia mbola mamerina ny anatranatra ihany araka izy a. Tsy moramora zany miditra amin'ny fanambadiana izany ary tsy tokony ataonareo andrakandrana. Rehefa tapa-kevitra dia mila miafy ihany koa indrindra amin'ny zavatra mety hitranga. Tandremo a. Izay ary fa dia misaotra betsaka tamin'ny fisahirananareo tompoko. Ngamba angatadalana izay mianaka. Tsy sisorana re izay vita fa ny raharisika dia mba ho tontosaraka izay eritreretantsika azy ao zavatra kasaintsika atao izao. Misaotra indrindra tompoko. Mandehana ilay sirosery Roberto mba hatero izy mianaka dia mitondrana mary ihany koa se fa sao mangina rery ihany. Ok papa. Mandra-peo anazy tompoko. Veloma tompoko. Mandra-peo nareo mianaka. Te hiresaka kely aminao ihany ary Julia. Fa ahoana indray irery mamo. Ka zava-dehibe loatra ny ety zavatra atrehantsika telo mianaka ity Dia inona ary ny tiany mama ho lazainy Sao dia mba hitsalotsalo any tokantrano any ianao tena marina Tsy te hidiram-baraka amin'izany fa eritrereto tsara aloha vao manapa-kevitra. Aiza re zany ry madame Lisy fa inona ary ny mahatonga ny mama hiteny an'izany. Tsy te ho afa-baraka aho a Julia. Nareo tanora amin'izao mako tsy mahatati-dona amin'ity fanambadiana ity. Vao misy zavatra kely miseho ao anaty tokantrano dia mieritreritra ny hisaraka na anao sipa hafa. Ko raha tsy adala ako anao an'izany. Eny miteny ihany moa fa tsy dia miteny mafy anao akory. Dia sura ve anao fa tsy hiverina hiaraka amin'irina intsony izy raha ohatra ka tena vao marina ireny zavatra nolazain'i Roberto reny. Efa niresaka ho azy zahay. Sady nanome toky ahy izy fa tsy hiverina amin'iny izany intsony. Raha sanatria mantsy ka ianao ny tratrany ireny dia izay ataondrainao. Matokisana mamy. Izay fotoana anaovana ny raharaha izao no tokony hodiny ana malaky. Ka inona moa izany tsy antsonao andrainao amin'izany? Marina tokoa izany. Aleo ary antso azy tokoa ka. Manahoana ny dadako? Manahoana ianao? Mba tsy azoko ity miantso amin'ny andro alina ity Fa anga moa izany tsy azo antsoina amin'ny andro alina indray dady Tsy izany kosa fa nahoana izao vao miantso sa mbola tsy tonga ny reninao? Efa tonga azy izy koa. Dia inona aloha ny vaovao any amin'ny dadany Inona moa ny vaovao ty anaka fa ny fivoriana tena henjana sady mafy ato. Andraikitra vaovao koa io raisin'ny dady io dia izay no mety mahasarotra azy. Ka inona aloha izany ary no tena tianao iresahana amiko amin'izao andro alina izao Tianao tatitra amin'ny dada fotsiny izay sy mama fa nasain'ny dadany Roberto izay ihany keo sady nasain'ny zareo ny sakafo tany. Efa niantso teo ihany zareo ka vao lasa onareo mianaka dia niantso ahy izy. Izany ve? Efa ndresahany tamiko daholo ny zavatra rehetra ndresahanareo tany. Dia ahoana izany ny hevitry dada? Tsy hitako izay andavana ny fandriny zareo raha ohatra ka matitra kosa nareo sy Roberto fa tsy mety amiko ireny zavatra niatra tamin'ny raha reny Julia. Afaka matoky dada fa tsy hanao an'ireny mihitsy Ka rehefa tapa-kevitra ary ianao dia manaiky dady ny reninao tsy fantatra. Izy azy efa manaiky koa miandro ny fahatongavan'ny dada fotsiny dia miresaka sika telo mianaka. Ka
verina dia afaka miresaka sy adily mianaka mba omeo avy vetivety ary hoe izy. io ary izy tia mama dady avy ny dady ianao. Manahoana ianao? Manahoana e? Tonga soa. Ie, misaotra betsaka. Dia tsy misy zavatra betsaka ho resako fa alina ny andro moa mbola misy asa tsy maintsy ataoko ihany koa. Dia ny osahady izay fitafiana tokony hoentin'ny zanakao amin'izany rehetrarehetra izany mba tsy ho tara. Fa efa niresaka ny fotoana anaovana azy anganareo? Ie, ka izany lazako aminao teny izao e. Dia oviana ka izany ianao no miverina? Raha tsy misy fiovana dia amin'ny zoma miverina. Ay, eny ary e. Izay izany fa tsara mandry nareo mianaka. Tsara mandry koa ianao. Ao aloha meo andry mandeha dady ary mama. Io ny zanakao fa mbola te hiresaka aminao e. Dady mba hitondrao an'ilay zavatra nafarako iny ary efa miveriny dada. Dia be hantahanta eo ianao na dia efa olon dehibe andehanam-bady io azy. Izay moa fa bonne nuit dady. Biso. Bonne nuit ary ny zanako e. Tena faly ane azandry mamy. Tsy no heveriko toy ireny ny ofiresaka dada. Fa inona koa no mahatonga anao hiteny an'izany? Zany ane ianao fa tsy olon-kafa akory e. Ka na izany koa sazako rehefa asika viany izay ne dady iny tena manao teny mamparary fo mihitsy e. Dia mitandrema sy endre tsara dia tsy voateny amin'ny sisa. Afaka matoko mama fa hoendry tsara. Fa andao amin'izay ry mama matory amin'izay efa miraika 12 alina ane izao e. Marina izany, mandehana ary e. Bonne nuit mama dia bisous. Bonne nuit kondry. Mama, tena tapa-kevitra ne amin'ny fanirian'ny dokotera e. Ka rehefa izay moa anaka ny mahamety ny fiainanao, inona no tokony andavako an'izany? Misaotra ary mama, sady matokisa mama, fa tena homendrika an'izao fitokisanao izao ah. Indry anaka, iveriko angamba fa tsy tokony isy iverina intsony ireny lalana efa nandratranao taloha reny ah. Ho avy eo anie izy araka ny resaka amin'ny fanaovanay rehefa eo e. Ka tsy manino izany fa mpandrosotsy rehefa tonga e. Zay izy zay. Andeha tsena azy vetivety ah. Angiakaingana ary ndry. Manahoana ianao? Salama tsara sady fentsika satria tsy hain'olo tiana ampitsikitsikiana. Ianao koa dia mahita ho tenenina. Bisous ary aloha e. Merci. Mandroso ary fa efa miandry anao ao mama. Mandroso ianao anaka? Misaotra indrindra tompoko. Fa maninona izao ianao no miteny toy izany fa tsy hoe manahoana mama? Tsy kelikely ireny no izarana an'izany fa aza matahotra ianao e. Eno anaka, ka inona hono ny vaovao? Tsy misy aty aminareo mianaka izao no tena andrasako. Lainga zandry mama, izy aza ny tena hitondra vaovao antsika mianaka. Ka raha zany ary dia meno anao indray izay mianaka koa. Marina izany tendrina zandry mama. Tonga hito koa hiteny aminao fa mifankaty izay ary tena vonina ampiakatra azy ho ravaky ny tokantranoko. Eny anaka, efa tafaresaka tokoa izay mianaka. Ny fifandraisantsika koa moa raha teo dia efa niarahantsika nahita ireny. Ankehitriny zava-dehibe izany ambaranao izany. Tsoroka aminao anaka fa rehefa izay ny tiany dia tsy manana fandavana. Io no mba tokako eto an-tany. Ka izay rehetra mahafaly sy mahasoa azy no ataoko. Na izany aza, efa fantatrao ny tantarany. Ny angaviako anao anaka dia izao. Raha sanatria ka misy ny tsy fitovi-kevitra eo aminareo roa indray androany, lozany antony fahasamihafana izany, satria zavatra mety hisy eo amin'ny fanambadiana izany, dia aza latsaina amin'ny tantarany lasany izy. Misaotra indrindra amin'izany teninao izany ry mama. Ary mbola veriko eto indray ilay teny nolazaiko taminao rena fa voninao mpiaro sy andrakinanao ah. Tsy hamoana dia iray sekondra aza izany tantaranao izany. Misaotra indrindra raha havako. Ka te hanontanianareo mianaka? Hoe ahoana izay anaka? Oviana izany izay no afaka hanao ny fomba ty. Karazana fisehoana moa izany ilay izy? Ie, satria amin'ny fotoana io ihany koa no iarahantsika midinika ny fotoana anaovana ny raharahanay. Fa eto toerana veloha ireo ray aman-drenao sa any amin'ny faritany? Aitoko moa mbola tsy nilazaiko anao. Ny rahavavin-dreniko anie no hitoerako ity fa ny reniko efa tsy entsony. Ka eto an-toerana ve izy sa? Ie, eto an-toerana izy. Ka inona moa izany no mbola inandrasan'andro hafa fa rehefa hitanareo fa tokony avy aty ianareo dia miandry izay mianaka e. Eny ary fa misaotra anao ry mama. Hiezaka hiresaka amin'ny tanotiana koa dia miroso amin'ny raharaha sika. Taoko efa milamina izany izay fa tsy leo alaika amin'izay ny zavatra ny mantsika sy mama. Mandeha anaingana ary.
Fa inona izany no maninareo mianaka izany? Mba andro anankiray ho azy ny fionatsika telo mianaka izao anaka. Tsy dia hoe misy zavatra firy nomaniko anie, fa izay mba hitako hoe tianao fotsiny nomaniko. Izao ve dia zavatra kely Rina? Nataoko anjaran'olona efatra io izany hoe mbola ho avy eo ilay namako atao hoe Tino. Fa tsy tena mpinamana be ve moa Tino sy ilay hoe Roberto? Tena mpinamana zareo ka izy aza ny raha niresaka tamiko tamin'izany. Nzay ary izy sarotra fisaina mandroso letsy fa tsy midy io na izany aza mila mera mitobotra any vao miditra. Zay nye tsy mba manana alika masika moa ny varavaranay raha tsy hidy. Zany ary efa manomboka mahay miresaka ane ty Rina ty mandroso fa ila sisandrasana dia manomboka ny resaka Manahoana nareo mianaka? Manahoana ianao dokotera? Salama tsara fa izao miandry an'izay izao. Efa tonga ary aty dia atombohan'izay ny lanonana. Mahafinaritra ny mahita ny fifankazahoanareo apodry izao raika izy toy izao mba tsy ho ravany vao ary tsy ho totany ely. Za kosa aloha ry mamandrina tena atsangako ny tany navana fa tsy hamadika an'ity zanaka ao ty mandrakizay mihitsy aza miteny izany sao sapain'Andriamanitra eo aleo izy hitsapa fa teny delany azy zay. Misaotra anao ry Tino ao ary arosoy amin'izay ny sakafo Rina toa variana fotsiny ndry tiako. Mahafinaritra ny mahita an'ilay Tino miresaka ry mama. Aiza izay mbola alaina aloha alaiko fa tena mandeha ny fotoany fa lozany midorodoro eo fotsiny. Marina ny ianao anaka. Tena efa mifankazatra marina izy mianatareto ry mama. Izany anie mahatamana ny Tino iny aty satria farandrina foana raha vao mangingina izy. Ao ary tompoko ny sakafontsika dia samy mandray izay zahaza azy. Ao ary dia mahazo taona dokotera fa aza misalasala. Misaotra ry Sea. Fa inona ho any nahatonga ny anaran'ny dokotera hoe Fely? Felicien tena anarako fa no afoezandreo mpiara-miasa amiko hoe dokotera Fely. Ay moa dokotera Felicien nefa izany ny tena tsara ry Tino. Misy namako izay koa ny saika mitovitovy amin'ny anaranao izay ihany koa dokotera fa ny azy indray atao hoe Felicien Simon. Zany ka izay le hoe ny anarana tanimpoanjiko. Dia ahoana fa efa miandry ny daty avy aminareo any mibandy ry Rina io izy ka tsy izy ny anontaniany lahy. Efa milamina izany ry Tino fa ianao ny reberebenikala raha tsy ho fotsiny Ay ve miandry izany sikako sady ohatra misy raha-mpianambadiana hiaraka izany eto Fa inona ny tiany lalazaina? Tafahoana izay sy Roberto maly ariva dia laza tamiko izy fa asainy amin'ny mariazy noho ny sika mianadahy. Mety kosa ny azoko. Fa nahoana? Na dia atao hoe olona tsy misaina ve dia andeha hamonjy an'izany Za raha mba gaga. Dia ahoana hoy lahy? Inona moa lazaiko eo fa dia nekeko tsy azoko any fotsiny. Inona nefa izany tsy mampety ny andehananareo any? Tsy ho any fotsiny izao hoe tsy hoe falahilovako azy fa tsy mety amin'ny saiko sy ny eritreritro manontolo izany. Izay hanomanako ny fiterahako sy ny raharantsika izao masaka ato an-tsaiko. Tena sitraky ny fonao ve izany teninao izany Rina? Sitrako tanteraka ki izany sheria. Sa everiny lahy hoe ny maheo an'lahy no mahatonga hiteny an'izany. Asa tokoa aloha iza no mahita. Mba misaina ihany fa tsy dia dondrona akory. Avela ho any izany fa izay asoan'ny fiarahanareo atao Ka izany mihitsy any ry mamy Ka raha mety mba afaka mera aminao ve ary mama mba hivoaka kely ihany izay telo mianadahy? Tsy manino izany fa samy andry alina be fotsiny Misaotra indrindra tompoko. Andeha izany sika dia tsy manginy mama. Dia ahoana izany rehefa tena ho any amin'ny dokotera Fely ndry? Izany indray ilay sy mbola zavatra hafa. Izay ary fa lasa izay dia misaotra tamin'ny fikarakarana raha mama. Hitondra fahasalamana izay kely ny arantsika teto raika izy Izay ary fa veloma ianao ry mama. Veloma anaka. Salut Tino Manao any say Roberto fa andeha ho aiza ny maimaika? Ho any amin'ny fitsarana fa hoe ho tsarana androany noho ny reo bandina nao erisetra tamin'ny Rina Zany vely ty. Dia ianareo indray ve ny mody fanina tsy mahalala an'izany? Tena tsy henoko kosa aloha izany tena marina Ka aleo aloha andeha mibandy fa mbola maika. Ka maninona raha miaraka dia ateriko any lahy? Zany ve tsy anahirana le tsy bandy Fa inona foana koa ary ty zavatra lazay lahy ty? Ka ny zavatra nataon'izay ihany nahatonga an'izao rehetra izao Mekara moa lesy fa sady misy zavatra tiako lazaina amin'ny laza ihany koa
okey tsy maninona fandao ary fa inona ny resaka tensy ambaramiko zao le tsy anao ny mariaziko a afaka andro vitsivitsy de isy invitation omeko anareo sirina fa mivinana efa zany efa mikarakara azy zay zao ka aleo de hotsoroko am'se efa mikarakara ny mariaziny koa ne izy zao ahoana tsara hoe letsy fa inona mahataitra ny sehan' zany tsy de hoe taitra fa mba gaga fotsiny fa izy zany no hovadiny ny dokotera Ntsabo Asiany ka dokotera felo ve tena fantatra se tsara mihitsy mba tsy napoziko indray zany ry tianao fa inona nefa mbola mahalasa saina ny sehan'izany maninona raha izay avy tanany mariazinareo no atao de ahoana zany iny zazao akibon'iny tamin'ny nanatrehako ny resaka ny fanaovan'ny zareo aloha dia vonina ny hanangana azy dokotera zany tena gaga am'se mihitsy efa vitanareo no namafa ny mahavadinareo azy efa reny no nataony se tamin'ny mariaziny na ny mba namangy azy teny amin'ny hopitaly aza tsy mba nataony se akory zao ndray mahita ny mbola hife azy indray se de ahoana ty zany de ahoana aloha omeko an'se ve ny invitation nareo mba tsy hampanantena tsy misy de aleo tsy omena izy ka fa kosa azo se omena fa inona ny tena mahatonga lahy teny an'izany anefa efa laza tamiko le tsy izy fa tsy hamonjy ny mariaziny se zany ka ho vitan'izany ve ly tiany fiainana tsy hainy fa mbola ndraiky no nanao zay fomba rehetra nahitana nyreny bandy nanolana azy reny zay fomba fijeriny se azy aloha tsy haiko fa zay ny hafatra na de tsy napita ian'izany azy izy okey mazava zay fa misaotra ny lasy sady tonga raha teo ihany keo lahy tiako misaotra ny se de lay sipiny ihany ve no ampiakariny se sa hafa efa mba miova lesy fa be zay hita zay maka lesona amin'ny fiainana tsara zany zay fa misaotra andeha aloha nefa mba hiangaviko ihany la mba ilaza aminy na de tsy andeha ary izy okey tena sipa tsy milay ndao fa mbola ho azoko ianao dokotera fely marina manao any se Roberto elaely zany tety ihany fa betsaka ny asa de tsy mifankahitsika mo tanàna lehibe koa ne Tananarivo ka satro ny fankahitany marina zany de manao any madame Rina ao zao ao izy ao salama tsara eniko fa efa mikarakara ny mariazy ny nareo mba haingana be koa ne zany vaovao zany aza dino se fa manana pitsikily matanjaka neny zanaky monsieur le gouverneur satria ve hatramin'ny mariaziko de ampanarahana masolona koa anga moa tsy mbola fantatry dokotera felo fa vadiko ane iny madame Rina iny taloha zany izy talohako de mba mety amin'ny dokotera toanse ve ny miaraka amin'ny sisan'olona lasa ohatra ny resaka jiolaham-bodina izay nataony se zany Roberto ka tsy zakany se anga fa inona ny tiany se olazaina amiko fa mbola maika teny amin'ny se fotsiny fa mbola miditra raha-pitsarany Rina ka aza miditra lalina fa inona ny raha-pitsarana miandry azy fa tsy hainse ve fa mbola any amin'ny fitsarana re ireo olona nanolana azy ka tsy mahasakana ny fitiavako azy zany monsieur Roberto fa inona koa nefa zany mbola hidirany se amin'ny fiainana ka ataovy ary ny mary azy raha tena te hafantatra se satria ve zanako ny gouvernoura se de anao fiteny sy fihetsika oatra zany amiko mazava be zany de atao aiza zany mademoiselle Julia aferako zany fa tsy aferany se de miangavy ny se koa ary mba tsy hiditra amin'ny aferako mampitandrina ny se fa tsy hoe rehefa zanak'olona ambony de anao zay tiany se atao se ka mahazaka ve zany lo se mba olona nianatra matoa lasa mpitsabo monsieur Roberto tena tsy ady amin'se mihitsy ary de efa miteny amin'se aza mba rinano andramana kitikitihana fa ifampitady eto sika zay fa lasa ho hitantsika eo zany vavany se zany Allô fa izy io zafady Roberto ihany ty iza Roberto ihany fa inona no ilainao any miantsahy amin'ny numéro miafina ianao satria so tsy raisinao ny antsoko ka inona nefa no ilainao ahy anasanao amin'ny mariaziko
misaotra ny fanasana fa tsy afaka dia maharetatra ny farany. Nefa dia efa mampitandrina anao koa fa tsy ilaiko manao mariazy amin'iny dokotera kely iny ianao. Fa inona ny fahefanananao amiko no afaka nididy ahy amin'ny fiainako ianao? Zay fotsiny tsy mila resaka be a. Aiza e? Mandroso le tsy fa tena tsara fahatongavana lahy. Fa misy inona? Ny anjao teo Roberto dia nanasa ahy amin'ny mariaziny. Voasaika hiteny an'izany amindry mihitsy aho zaoko. Fa ahoana? Ka ny fanena izay dia niteny an'izay izy fa nambarako azy fa tsy afaka indry. Fa ny tena tsy tiako dia raha tsy hanao mariazy amin'ny dokotera. Fa izy no iza? Dia gaga, tena lasa matahotra nyty Roberto ty mihitsy ary tianao a. Manahoana no malalako? Zao salama tsara mihaino feonao zao. Mila mitandrina ihany ianao fa nisy fihetsika sy dia nety loatra nataon'ny Roberto tamiko anokeo a. Fa ahoana izany? Ka nandrahonahy ny tsy hanambadiako anao izy. Izany ve? Tena nilany ady mihitsy moara ny tena marina fa naleoko ny aly. Nganao tsy afaka makaty an-trano e? Mbola misy olona tratran'ny loza-pifamoivoizana izay dia mamela azy ato aloha izahay. Fa isao sakafo harivana aho dia mandalo ana rehefa mirava. Eny ary dia mitandrema ihany a. Ok chérie, je t'aime. Fa inona mihitsy izany no tiany Roberto atao e? Zao andeha no ataontsika. Omeko anao ny numéro-ny Julia fofombadin'i Roberto dia atso izy dia ampahafantaro azy zao ataony aminao zao. Dia mety ve izany hoe lahy? Ka rehefa izany no ataony dia aleoko rotanina any koa ny azy. Tsy vitako izany ka. Rina, io fahalemenao ihany no anaovan'i Roberto anao toy izao. Ka tsy vitako e. Ka omendria lalana izany anao azy. Nefa sao dia tarika zavatra hafa letsy izany ka. Dia aleo izany andrasana eto izay ataony aminareo roa. Inona koa ngaty? Mama koa ty mbola tsy tonga foana. Fa lasa izy? Nisy asa tsy maintsy nandehanana ny Antsirabe. Tianao a? Ahoana ki? Tena lasa marasa ny kiboko izany. Tena marina. Fa marary ahoana e? Antsoa mihitsy aloha fely fa sao dia ho teraka. Inona re ty e? Allô? Fa ahoana le tsy tianao a? Mandehana mihitsy aloha se aty am'rina fa ohatra ho teraka izy ato. Fa ahoana no ho teraka nefa zaho mbola nitsapa azo maliny, tsy mbola tokony ho teraka mihitsy izy a? Aleo mihitsy ny moloha mandeha aty aingany se fa raha mama koa ane tsy ato e, fa lasa ny Antsirabe anono. Ok le tsy tianao a, ao fa sao dia sao dia amela fiara dia andeha. Ho avy eo hono izy? Miandry sika fa ho avy eo izy. Hitan'lahy, ao anatin'ny armoire glacé io misy valizy kely izay dia mba ezoro tao fa ao daholo ny fitaovana hoentiko miteraka. Tena anaraka mbola etsika rina fa aza miadaladala. Ka miadaladala inona nefa ao amin'lahy? Ay, io nga azoko ambenana rehefa ao tonga. Ay, tena marary ny eletsy azany e. Fa inona ty mahazo any zanako e? Marary ohatry ny teraka ary mama. Ty mbola fotoanany kosa zao e. Manahoana ianao mamandrina? Manahoana tianao? Tena manahirana ty mamandrina fa soa ihany ianao fa tonga. Dokotera? Efa tonga ato mama. Fa ahoana chérie? Tena marary ohatry ny teraka ny eletsy ahy e. Marary a. Inona nataontsika dokotera? Ao ary aloha milavo moramora eto ampandriana dia ao tsapaiko ianao. Miomana dia andao eny amin'ny hopitaly aingana sika. Fa ahoana anaka? Tsy voatazony tsony tery mama, aleo ateraka. Ka aleo ary andeha amelona fiara aingany. Aleo avy dia ny fiarako no entana fa taraiky. Ao mifoazy ianao chérie dia andao tantanako a. Dia ataovy ambony tsara ny saina sy ny tanjaka fa hiteraka ianao a. Marary a. Ianao mampiteraka ahy a? Eny, zay fa ambony tsara moral. So misy adino aloha fitaovana ary mama. Efa reto daholo ry mama. So ihany fa nisy nareo lahy fa raha tsy izany dia asa nahazo anay mianaka teto. Somary malakilaky ihany sika fa sao taraiky eto. Eny anaka, ie.
marina re izay zanako izay ry tianao e. Fa inona nefa mampatahatra mamandrinay dokotera izao no mikarakara azy eo. Ka raha ny tena marina dia tsy tokony mbola ho teraka ne izy fa tsy haiko hoe inona nazo azy tao e. Ny tena marina ry mamandrina niatso azy teo Roberto taloha kelin'izao izy nentina ty izao. Fa mbola misy inona indray. Nandrahona andrina hono izy ny tsy hanekeny hanao mariazy amin'ny dokotera. Rehefa tsy mety izay tany andehanana izy tsy milevimbelona fa ny zanako ny tsy aiza miaina. Fa tsy vitan'izany ihany koa ne. Niantso azy koa dokotera dia niteny taminy fa nilain'i Roberto atany hono izy. Fa inona daholo nefa ny dikan'izany? Dia tsy haiko fa tamin'izay reo lahany aona aloha dia hitako tamin'ny fihetsika Roberto fa ohatra mbola tia andrina izy. Ka eo reny nanaovana azy. Ry finan-tanan'olon-kafa indray izay vao raha malala. Tena manahirana izy ity ramama. Na izao aza tsy hitako izay atao. Nefa dia tokony tsy avelanao firafirainy ny tovolahy intsony ange izy e. Ianao ngery tianao mba solony anadaty ananany. Matokisa ianao ramama fa tsy hamela azy io rerintsony a. Iny fa nivoaka dokotera. Nanahoana izy tao dokotera? Teraka vavikely izy. Zany ve? Fa na izany aza iarahantsika mahafantatra fa tokony mbola tsy ho teraka rina. Fa noho ny atairana nahazo azy dia teraka tsy tonga volana izy. Nefa ve mba salama tsara izy eo? Ino a? Somary nisy arerahana kely aloha izy. Noho izany mbola tsy azo vangina. Afaka kelikely angamba antsika miara-mijery azy eo. Dia aiza ny zaza dokotera? Efa misy mikarakara azy eo ka. Arabaina izany sika anaka. Misaotra indrindra mamandrina. Tsy aleo aloha mitady sakafo kely etsy amin'ny toilette sika telo mianaka fa mandeha ny fotoana. Marina mihitsy izany. Za zany raka izy tena ohatran'ny tsy atelina ka. Aza manao an'izany ianao mamandrina. Raha ianao ne noreraka aloha eo dia ho aiza nareo mianaka. Eritsaina sy tanjaka ary vavaka no tokony omentsika azy mba hahafahany miatrika izao zavatra sarotra izao. Dia tena sarotra tokoa aloha e. Fa mahafatifaty kely kosa ilay zazakely a. Zany ve dokotera? Tena hita hoe iny atsara tarenindrina iny mihitsy no nifindraminy. Fa inona ihany ary tia mampiasa saina ny malalako ty toy izao e. Ohatry ny mba tsy tiako izay fihetsika nataon'ny dokotera Felia Omaly izay aty a. Iza koa izany? Ilay dokotera nitsabo andrina tamin'ny fotoan'androny iny e. Efa 4 volana veletsy dia mbola zany resaka rina azany foana no an-tsainy lahy. Fa maninona anao nefa izy e? Reko fa le riony no lasa vadiny rina. Dia maninona na izy aza? Ka irina lasa vadiny tsy ahoako. Fa izy miseho amin'ilay ny tena tsy tiako. Izao no teniko aminao Roberto a. Avelao izy ianao izay ataony ihany. Tsy misy hidiranao izany. Izay avitantsika ny raharantsika izao no tokony hatrehana. Sady efa impiry moa no nitenenao an'izany fa tsy mihaino ahy mihitsy ianao. Azafady kely a. Aza mba izano anaovana moraly lava be ato trano ato. Ha! Fa za reno naninona anao no asianao toy izany e. Ka tsy laiko miteny intsony ianao raha mbola tianao ny atrehana ny mariazintsika. Zao Roberto a. Dia mbola tsy misy ifamatorana eo amintsika dia aleo miresaka tsara alohan'ny mariazy. Fa tsy ataonao saribakoly fotsiny ato a. Fa inona nefa no tianao tenenina amin'izany e? Ka zao zavatra ataonao izao tsy tiako. Sao heverinao fa zaza tsy velondreo ray aman-dreny kosa ary ka ataonao kilalao fotsiny eto. Na sipa very anjara ka tadiavinao atao ponga miantona. Fa ianao ve nanao inona ny lasa rompotra be tsy fantatra toy izao ry Julia? Ianao mihitsy no mila mandiny teny e. Isan'andro izao veranga tsy misy resaka afa-tsy izany rinarina izany. Nahoana raha mbola tia azy no ny saraka e. Matoy izy ny sarako dia tsy mamely. Alahelo kanina amin'ny dokotera ny ianao. Dia tsoriko aminao fa izy fotoana ionako aminy koa. Ary ianao izay fomba rehetra mihitsy a ahatonga azy tena ho lasa vadin'ny dokotera. Raha tsy olona lany asako. Hitanao eo izany e. Ary dia efa mampitandrina anao koa a. Somba izany tadiavinao ampirafesina aminy eo fa hifankahita eto isika. Tsy olona tsy misy fotony akory ny ray aman-dreny ka anaiky ny anambadiako anao. Raha zanaka gouverneur ianao, za koa zanak'olona manana ny maha izy azy. Sakamalaho sy avozy isika ka samy manana ny anitra ho azy e. Tandremo a. Fa tsy rina akory ka lalaovinao toy ny valalan'ny samboroboky eto fotsiny. Mangino ty vavo. Fa tsy misy akoho vavo maneno izany. Ha! Fa efa naviaza moa no ahafahanao mikasy tanana. Avy amiko sy noho ny fitiavako anao. Fitiavana dia izao ny ataonao.
dia mbola tsy misy zavatra vita Roberto dia atero any amin'ny ray aman-dreny koa tsy hanao rery koa ny lehilahy afaka ho tiaviko. Ifonako kiry Julia, tena ifonako fa naka sy tanana anao ah. Rehefa avy mamelaka ianao vao mody mifona, zao ve dia mba rariny. Tena ialako tsiny fa tsy fananiko iny mariny. Tsy fananiko iny Roberto fa tena tia marina velo ianao sa sipasipa fotsiny ny heveranao zany tsy mandidina manery anao hiaraka amiko Julia, matoa za sy ny ray aman-dreniko efa nifanantona tamin'ireo ray aman-dreninao dia vonina tanteraka raha havako. Ka nahoana kosa ry anao taonao toy izao mbola mamerina ny fifonako aminao ahy. Tena tsy fananiko iny. Aza malahelo ianao fa tsy mamerina ny toy ireny intsony eny ary fa miangavy anao kosa ry aoka mba tena hifototra amin'ny fitiavantsika isika. Eny kiseria. Ny farana teo indray ary ny fizarana fahadimy tamin'ilay tantara mitondra ny lohateny hoe Ranomasy Birjimy, nosoratany Simone Menjanahary, teo amin'ny lafiny teknika Iadza Fister, nandrindra sy nanatotosa Simone Menjanahary. Tantara nolalaovin'ireo ekipa mpilalao tantara rehetra eto amin'ny radio feony mania Ambositra. Mbola itoy